Taorian'ny fisehoany teo amin'ny pôle anti-corruption Maly 12 Febroary dia nahazo fahafahana vonjimaika ny solombavam-bahoaka Yvonne Razafindrazalia. Voampanga ny retsi-kombakomba tamin'ny fitsoahan'ny vadiny Ludovic Ravelson na leva izay solombavam-bahoaka ihany koa Yvonne Razafindrazalia. Mariana fa ity farany dia efa misitraka ny immunité parlementaire amin'ny maha solombavam-bahoaka azy. Araka ny filazan'ireo mpamaritra ny toetrandro dia hiverina ny orana ho an'ny fahatra atsinanan'ny nosy ny avontany manomboka ny zoma 14 Febroary. Anoram-baratra araka izany ny manerana ny fahatra maro eto amin'ny nosy ho an'ny raha ampito zoma ankoatra ny fahatra atsimo andrefana, iorombe, androy ary anosy. Ahitana fidinan'ny maripana amin'ny morontsiraka atsinana sy avontany. Ary ny asabotsy 12 Febroary dia hisitraka oram-baratra ny fahatra rehetra manerana ny nosy ankoatra ny any amin'ny tapany atsimo andrefana, androy ary anosy. Manohy ny fanisanana ireo mpivarotra amoron-dalana eto Antananarivo renivohitra ny eo anivon'ny fiadidinan'ny tanàna. Araka ny fanazavana nomeny taleny Tsena eo anivon'ny CUA Rizarandrianarso dia akisaka eny amin'ny trottoir aloha ny mpivarotra sasany mba tsy hanelingelena ny lalan'ny fiara. Ho an'ny tsenany Mahamasina manokana dia mikasa ny hamadika ny parking na anina ny teny merandoholona ho tsena ny tompon'andraikitra. Raha be horirika kosa no resahina dia mbola eo am-pitadiavana vahaolana ny kaominina. Ireo no fepetra vonjimaika raisina mandrapahita toerana vaovao ho an'ireo mpivarotra tsy ara-dalàna.